Mesazy ho zaraiko atsika vetivety ity. Androany 24 marsa 2025 dia nizara fidiovana dia tsy amikanjany kanto, mizara fidiovana itsy amikanjany kanto etsy Mahamasina ny mpikarakara ny taom-baovao malagasy. Isan-taona dia misy an'izay fizarana izay. Izao anefa, 2 taona lasa izay Andriamanitra tsy toa nizara fidiovana ho antsika, fandiovana ho antsika, ny rahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ny zanak'ondry tsy misy kilema, ny zanany, natolo ny maimaimpona ho antsika ho fidiovana, fandiovana antsika, afahantsika miditra any amin'ny fiainana mandrakizay, vie éternelle. Tsy ilarana io raisinao maimaimpona fotsiny amin'ny bebaka ianao dia mino, tsy misy miraharaha mihitsy, tsy misy mivaky loha mihitsy, tsy misy manao combien mihitsy. Fa fidiovana, fandiovana, taom-baovao malagasy, zaraina isan-taona, après aller voir, après an'le fizarana, hoe tena madio marina ve malagasy mandritra ny taona, ary raha madio ny malagasy mandritra ny taona, pourquoi milahatra isan-taona? De ataovy ny comparaison par rapport amin'izany zavatra zaraiko aminao zany. Misy famonjena nomen'Andriamanitra ray tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany 2 taona lasa izay, maimaim-poana, tsy ilarana, tsy mila misakrifie fotoana ianao, tsy mila miseho sakrifie vola ianao, tsy mila mandany zavatra be tabe sy antony zavatra tahaka izany ianao, fa juste mibebaka sy mifona fotsiny de mandray. Etsy ankilany isan-taona ianao mandeha milahatra taom-baovao malagasy de tsy fantatra ny mombanao mandritra ny taona, satria isan-taona ianao de miverina milahatra n'ilay fandiovana. Saintsaino zany zavatra zaraiko anao zany, dinio, fakafakao. Za manokana de aleoko hanandray an'i Jesosy Kristy, fandiovana, fidiovana, mandrakizay ahafahako miditra any amin'ny vie éternelle, mandray ny famonjena salut, toy izay ilahatra isan-taona eny amin'ny kianjan'ny kanto na kianja hafa. Samy hitahin'Andriamanitra daholo rarisoa.